Vatsy mpitahiana ho anao anio, vatsy mpitahiana ho anao anio. Izay hitantsika ao amin'ny Deutéronomie toko 1:30 manao hoe: mahereza sy mahatanjahà, aza matahotra na manahy azy, fa Jehovah Andriamanitrao miara-mandeha aminao, tsy andao anao na hafoy anao izy. Amen. Mbola hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao zahay ry Andriamanitra tsara sady mpanohy tsara. Androany ianao Jesosy dia niteny taminay indray hoe mahereza, mahatanjahà. Maro tokoa Jesosy ny zavatra izay ataonay amin'izao anio izao, na amin'ity anio maraina ity fotsiny arany, eny amin'ny tontolom-piainanay eny. Dia efa niteny ianao hoe mahereza, eny mahatanjahà. Mety hifanena amin'ny loza izahay, ianao efa hanakana an'izany, tsy eo amin'ny lalanay. Mahatanjahà hoy ianao, mety reraka izay satria ao ny adi-piainana maro samihafa izay eritreretinay. Ka androany ianao mampatanjaka anay izay malemy tokoa ianao Jesosy. Fa ianao mihitsy ilay Andriamanitra ny miara-mandeha aminay, ny fahatsaranao mbola asehoanao eny amin'ny lalana rehetra izay andehananay eny, mba tsy hisy akasika ny fiainanay fa ianao ny aronay sy batery fiarovana anay. Ka dia andao ary Jesosy amin'ity maraina ity anjohijohy eo aoriananao indray ny mpanomponao, nitera, nisaotra, nihaja dia ho anao irery an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana. Saotra Jesosy malalo. Amen.